tokantrano manodidina ny enina latsaka teo no misitraka ny tosika fameno ho an'ny faritra Analamanga manokana ho fanohanan'ny fanjakana malagasy azy ireo hiarina haingana taorian'ny rivodozan'ny CC sy teto Madagasikara. Samy misitraka izany avokoa na ireo izay noraisina tanana teny amin'ny toeram-pandraisana Traboina na ireo Traboina mipetraka tany amin'ny fianakaviany na ihany koa ireo izay nijanona tany an-tranony raha ny fanazavana nentiny avy eo anivon'ny fidy androany. Efa manomboka tamin'ny zoma teo ny fizarana ny tosika fameno amin'ny faritra Analamanga ary anisan'izany ny teny amin'ny kianja Maki Andohatapenaka tamin'ity androany ity. Fanadihadiny fity miaroko feno Yves Chanel. Tokantrano manodidina ny 5,000 sy 5,000 sirahetsy manerana ireo faritra sivy tena vomafy tamin'ny fandalovan'ny rivodoza no misitraka ny tosika fameno ny faritra Aloatra Mangoro, Amoronmany, Atsimo Atsinanana, Fitovinany, Vadovavy, Matsiatra Ambony, Iorombe ary Analamanga. Ho an'ny faritra Analamanga manokana dia ankohonana Traboina miisa 5,700 sy 7,000 sy 5,000 avy amin'ny boriboritany voalohany, fahatelo sy fahaefatra ary ny distrikana Tsimondrano no hisitraka ny tosika fameno. Mizotra tsikelikely ny fizarana araka ny fandaminana napetraka ka ankohonana Traboina 7,000 isan'andro eo no misitraka ny tosika fameno eto amin'ny faritra Analamanga. Ny tosika fameno izay tetikasan'ny governemanta malagasy entina anohanana ireo mpiarabelona Traboina taorian'ny vona voajanahary ny anjady tamin'ny Madagasikara. Fanampina rabola iray hetsy ariary isa-tokantrano no omena anatin'izany. Anampetsaka azy ireo amin'ny fanarenana ny asa fivelomana ity fanampiana ity ireo mpisitraka tetsy amin'ny kianja Maki Andohatapenaka androany. Avy eo Andohatapenaka voalohany izay nasahirana mihitsy satria tsy afaka nisy ninina azy natao mihitsy. Trano misy rano ny tena tsy afaka mandeha varotra dia tsy maintsy nijanona fotsiny tao an-trano. Zaho manjaitra dia ampiasaiko amin'izaitra izao izy. Manarina an'ilay tsy niasana mihitsy teo. Trabony izay misy rano trano nefa nasahirana satria na ny entana izaho zao mpivarotra ny asako. Dia ny zavatra rehetra esako lena hotsaka atao tsy azona laina sady tsy azona satria ny rano niakatra. Ny fakasitrahana an'izany dia fisaorana lehibe satria manarina kely an'ilay mba potika atao izany. Efa nahazo izany tena dia faly kosa aloha e. Rano be izany teto tao anatin'ny herinandro aho tsy afaka nivarotra. Amin'ilay rano mivoaka miditra izany dia hitanao amin'izay varobarotra kely bonbon sigara no ataoko. Dia tao anatin'ny herinandro tsy afaka nivarotra mihitsy dia lavaka e, tena lavaka aloha. Izany hoe mba misy kely an'ity indray votana dia misaotra azy nanome. Anantevenako an'ilay entana midiko hiainako mandavan-taona. Ilay entana izany mba atao misimisy votana e. Mba mivadibadika eo moa ampitomboana tsikelikely. Samy mahazo anjarany avokoa na ireo Traboina no raisina tanana teny amin'ny toeram-pandraisana Traboina na ireo izay mipetraka tany amin'ny fianakaviany na ihany koa ireo izay nijanona tany an-tranony ka tafiditra anaty lisitra niarahan'ny BNGRC sy ny vondrom-pokon'olona natao raha ny fanazavan'ny FID na Fonds d'intervention pour le développement izay miandraikitra ny fizarana ny tosika fameno. Dia ampiana tosika ireo tratran'ny ireo olona sahirana tao anatin'iny satria tao ireo aravatrano tao ireo dibo-drano tsy afaka ny asa. Ho fenona zany izay ahafahany indray miatrika an'ilay fiainana tao aorianan'iny loza voajanahary ny tranga. Ilay olona rehetra tany anatin'ireny tanty resansena voaloha. Misy ihany koa ireo olona tsy nietsika tany anatin'ny toerana misy azy na dia efa ambony be azy ny rano satria ny matahotra izy noho ny fananana kely ananany dia ireny koa natao koa ny recensement. Rehefa azo ireo lisitra ireo niaraka tamin'ny BNGRC dia nisy ilay famoahanay ny lista vonjomaika nakatoavina teo anivon'ny fivoriam-be-pokon'olona. Milamina ny fizotra fizarana ny tosika fameno efa samy manana ny ora fangalana azy ny tapakila tsirairay. Tsy atahorana ihany koa nisy ny fisolokinana ny fiverenana satria dia manaraka ny PGP, plateforme de gestion de paiement na vovonana amin'ny sana fandoavana ny fizarana ny tosika fameno amin'ny alalan'ny fampiasana ny QR code.